faharoa namana Pierre Holder fatatsika Andriamatoa Atalabe Ramatoa Atalabe Beatrice nakavola tamin'ny anaran'ny Senita nefa efa démissionna tamin'izany toerana zany volana maromaro tany aloha fa adosona zany eo amin'ny resaka hoe fitantanam-bola fa mieritreritra ve isika fa hiala eo amin'ny toerany raha pitso Atalabe Beatrice Ramatoa Atalabe Beatrice nivazavaza Ramatoa Atalabe Beatrice fa tsy maintsy odiovina ny consulat sy ny ambassade amin'ny alalan'ny fanesorana andreo retraite izay retraite ny voalohany indrindra saingy zao amintsika miteny zao firy ny olona retraité any amin'ny consulat sy any amin'ny ambassade nanao ny asany ve Ramatoa Atalabe Beatrice sa inona no antony tsy analana ny olona efa retraite misy zavatra mandehandeha any ambany latabatra any fantaninana atsika zany rehetra zany dia atsapahatsika ny amin'ny hoe tsy ny fanaovana faute grave ny problème n'Andriamatoa Ramatoa Ramatoa fa mitady pantay izy tsy naharesy Andriamatoa voangy Ramatoa Ramatoa izy tsy naharesy ny Andriamatoa Mbola izy tsy naharesy Ramatoa Claudine izy tsy naharesy Andriamatoa Nicole izy tsy naharesy andreo Andriamatoa Ramatoa manelingelina andreo ny fisian'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo manelingelina andreo ny fijoroan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo manelingelina amin'ny zavatra taony amin'ny vato nangalarina 12 tonnes amin'ny resaka bekasy amin'ny resaka kidnapping amin'ny resaka 3,4 millions entina tany Paris sy ny sisa zany rehetrarehetra zany no ahafahantsika miteny fa tsy ny faute grave manolona ny vahoaka ny problème n'Andriamatoa Ramatoa fa ny faute grave zay ataon'ny Prime Ministre manolona ny fianakaviany namana Pierre Holder. Izay no idirantsika amin'ny ady hevitra faharoa namana Pierre Holder zay hoe tsy faute grave amin'ny fiainam-pirenena ny problème n'Andriamatoa Ramatoa tsy faute grave manolona ny hoe asa tsy vita amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena ny problème n'Andriamatoa Ramatoa fa ny faute grave manolona ny manodidina azy zay manelingelina ny manodidina azy raha ohatra ka fantanina napetrakitsika efa ho telo volana zay ny hoe mbola andresy an'Andriamatoa Ramatoa ve voangy Ramatoa fa amintsika miteny zao dia azo antoka fa nandresy an'Andriamatoa Ramatoa voangy Ramatoa zany hoe zay manelingelina Ramatoa voangy Ramatoa dia barakay zay manelingelina azy ary ihany ny faute grave hitatsika eo moa satria raha mandeha ara-dalàna zany efa tsy ara-dalàna moa lay izy fa saritsarina ara-dalàna zany dia rehefa tsy midémissionna ny Prime Ministre ka amoaka décret ny président de république dia tsy maintsy constaté izy zay faute grave zay na tsy maintsy constaté izy zay resaka hoe tsy fahavitan'ny ny asa tokony atao zay défaillance manifeste amin'ny asa i-constaté an'izay izy dia hitatsika hoe inona le i-constateny inona ny zavatra ao anatin'le constat mikasika ny hoe faute grave nataon'Andriamatoa Jean Ravelonarivo na ny défaillance manifeste n'Andriamatoa Jean Ravelonarivo satria ny zavatra hitam-bahoaka ny zavatra hitatsika ny zavatra nabaribaritsika dia ny faute grave manolona ny fianakaviana Andriamatoa Ramatoa sy ny mpiara-miasa aminy izay no faute grave n'Andriamatoa Jean Ravelonarivo zay no nijorony izay no nahatonga azy natosika hiala za mitoerana zany fa araka ny nambarany namana Pierre Holder teo raha ohatra ka nanaiky ny baiky ny Ramatoa voangy sy Nicole Andriamatoa Jean Ravelonarivo dia mbola afaka miperaperaka tsara tao mahazo arivo tao izy afaka nieritreritra izy fa amin'ny taona 9 sy 2 arivo izy zay vao mety hiala amin'izany toerana zany saingy tsy arakaraky izay moa nieritreretiny tsy arakaraky nieritreretin'Andriamatoa Ramatoa sy ry voangy Ramatoa azy ty Jean Ravelonarivo ty ka tonga tamin'izao
fipoussena azy démissionna zao ary rehefa tsy midémissionna dia anaovana micmac politika anitsaky tsahana lalam-pandrenana indray namana Pierre Holder fa ny zavatra faharoa tsika ho resahana miainga amin'izay adevitra rehetrarehetra zay dia ny zavatra maripototra zany amin'izao fotoana zao ny adevitra moa dia hoe ny General Paz zay moa ny feo mandeha amintsika miteny zao fa ny zavatra misy anarana maromaro tao zay mihitsika fa tsy voana amin'izay maromaro isika fa ny zavatra iseho zany ny zavatra niposesika tamin'ny vaovao kolisy androany dia ny hoe ny General Paz no hotendrena dia ny fahafantarantsika zany fa isika malagasy zany dia ny zavatra mahafinaritra antsika malagasy fotsiny dia hoe zany Prime Ministre za tsy mino tenina tsy mino fa hoe ny General Paz tsy mahafantatra ny zava-misy Ambotsoroatra za tsy mino fa ny General Paz tsy mahafantatra ny zavatra ataondra Matovoanga Rajaonaromampianina za tsy mino isika tsy mino namana Pierre Holder fa ny General Paz tsy matahotra tsy mahafantatra ny zavatra ataon'ny ekipany Ramatovoanga Rajaonaromampianina miaraka amin'ny Claudine fantany tsara zany satria ny fisian'ilay vato ray conteneur zay nalaina Ramatoa Claudine teny amin'ny ministère amin'ny mine fantany tsara zany général izy fantany tsara zany fantany daholo ny zavatra nitranga rehetrarehetra na tamin'ny resaka kidnapping na tamin'ny resaka maso samihafa fantany matony azoazo sala amin'io ny Prime Ministre Ravelonarivo fantany naninona ny Prime Ministre Ravelonarivo no voatery isaraka amin'ny namany Azadiny mpinamana tao amin'ny Rotary Rajaonaromampianina sy Ravelonarivo saingy zao voatery isaraka no ony ny fisian'reto ekipa matanjaka ao Ambotsoroatra reto zay tsy ny tombontsoa pirenena no mamay azy fa ny tombontsoa andry zareo manokana ny problema tsika zany amin'izao fotoana zao dia ny fahafantarana hoe misy olona ndeha ataontsika hoe ny General Paz fa raha tsy izy no tendrena mety Ramatoa Atala Beatrice raha tsy izy no tendrena mety ny Paraina Auguste izany hoe ny fahafantarantsika fa misy olona na dia mahafantatra le zava-misy zao nafinaritra mihitsy le titre rehefa intelo zay naveriko teto na voakany Hebdo tapabolana lasa zay hoe président de république Rajaonaromampianina Serge Pantin apetraka au Prime Ministre Serge Pantin fa isy olona isoratena hoe za le Pantin satria ny zavatra fantatra ao dia zao na Pantin araha Prime Ministre ina ny raha koa na Pantin araha zay raha pirenena any tsy rarahako zay fantrany vahoaka any tsy rarahako fa izao anompo azy mivady no ijoroako eto mazava ny fanazavana nataony namana Pierre Holder teo matoy io lalam-pandrenana io natao ohatran'iny ny article 54 dia satria nanompo avokoa zay Prime Ministre ny tendrena rehetra ary rehefa manompo ny Prime Ministre manompo ny filohan'ny anteny miram-pirenena manompo ny gouvernementa dia lasa fanjakana fahampanjaka no misy izany hoe izay ao andapa rehetrarehetra dia tsy samy teny ny zava-misy amin'ny filohan'ny Republika fa mosolelaka manaiky miondrika mandohalika mba tsotsoahana amin'ny toerany dikan'izay manao zay tiany atao ny fianakaviana ny filoha sahala amin'ireny fahampanjaka ireny dia mazava ho azy gisitra Madagasikara fa iverinareo mandehandeha ho azy ve io mahagisitra tsika io e fa iverinareo fa isika malagasy ve dia faran'izay dondrona indrindra eto ambony tany ity ka ho gisitra amin'ny lafiny rehetra tsia fa satria gisitra tsika satria tsy nandeha araky ny tokony ho izy ny fampandehanana ny rahapirenena manompo ny malagasy manompo ny Prime Ministre fa raha vao na ny zanaky ny filoha raha miteny amin'ny ministra dia tsy maintsy miondrika
sao de voadaka eo rapitso nanzavy kely ny filoha ary miona ny prime ministre dia tsy maintsy miondrika sao de mandazany amin'ny dadabe iny ka vao ala tampotampoka eo zay no manahirana teto Madagasikara ka nahatonga amin'ny hoe mba hovay le fomba fanendrena sy fanalana